Mirabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambaro ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahin'ny fandarana dia ny tale jeneraly ny tranobe ny serasera ny onivon'ny université na ny MCU amin'ny alalany Ramatoa Fanjanarivo. Mirabanao ny fandarana makasitraka amin'ny fanekena ivahiny eto amin'ity onjapeo ity. Mirabanao ihany koa dia mirabany piaino dia makasitraka amin'ny fanasana tompoko. Anomboantsika ny resadesaka ary aloha ny famariparitana fohifohy ny iraka ny andraikitra zany MCU zany na ny tranobe ny serasera onivon'ny université zany. Ny MCU moa na hoe Maison de la Communication des Universités dia sampana anankiray ao amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy fandraiky amin'ny izay ataoko hoe andraikitra izay zany dia izahay ny sahala amin'ny hoe mpampitohy ny tontolon'ny université sy ny olona tia ao ambadika izay zany hoe ao ny mpianatra ny mpampianatra ny ray aman-dreny mpianatra hatramin'ny mpandrarara toe-karena zany hoe karazana kofehy mampitohy an'ireo tontolo anankiroa samihafa ireo zany izahay dia izay no mibaiko ny asa izay ataonay mba hoe anome izay atao hoe angom-baovao na information ho an'ny aty amin'ilay mpianatra sy mpampianatra ary mpandrararaka ny resahako teo izay vaovao nalaina avy any amin'ny tontolon'ny université na ny tontolon'ny fikarohana. Ono eo amin'ny firy taona eo zao ny nitsangana ny MCU? Ny MCU efa hatrany amin'ny 2017 no niforona dia araka ny teneniko hoe tena sampandraraha avy hatrany dia eo ambany fiahiny Ramatoa Minisitra mivantana zany le izy. Idirantsika amin'ny tsipireny ary le hoe iraka araka nambaranao teo Ramatoa Talia ny nanaitra kely teo dia ny hoe mifandray amin'ny koa nareo amin'ireo mpandrara. Ohatrotrany ahoana izay endrika hoe ifandraisanareo eo nivony MCU sy ny ireo mpandrarana ny setra tsy miankin'ireo. Izay fifandraisana izay zao ohatra misy voka-pikarohana avy any amin'ny tontolon'ny université dia matetika mijanona fotsiny any anatin'ny vatasariana ozy tsika na ny tiroara le izy na any amin'ny biblioteka dia ireny voka-pikarohana reny no ataonay izay ahatonga azy any amin'ny mpandrara satria mety ho afaka ampiasain'ny mpandrara raha velanao kely resaka mikasika an'izay manokana dia nisy boky voanavoakanay zao hoe résultat de recherche sur les énergies renouvelables na hoe voka-pikarohana mikasika ny angovo azo avozina. Le izy tsy izahay nanao voka-pikarohana fa nalainay avy any amin'ny université reny hatreto aloha mbola ny université mpanjakana nakanay azy dia navadika boky dia ampahafantarinay ny mpandrara na ny mpampiasa vola hoe misy karazana zavatra tahaka an'izao ny ireo olona afaka ampiasaintsika tsara eto Madagasikara mba hampandrosoana sy ampiakarana ny vokatra eo amin'ny resaka angovo. Dia amin'izay fotoan'izay zany tsy very vola ny fanjakana tsy lany fotoana ny mpikaroka ary ny mpandrara mety ho afaka anana vahaolana aminay resaka famokarana angovo. Nisy toyany ve zany zay efa nisy vokany zay zavatra nataonareo zay? Hatreto aloha zany zao dia tena misy olona hoe olona avy any amina orinasa tsotra nangataka aminay mba mihoany boky izay ary olona avy any amin'ny faritra dia nahafinaritra anay satria nandefa n'le boky tany zahay. Misy moa ny eto toerana izay amidina eny amin'ny fivarotam-boky reny le izy dia mbola anao ihany koa zahay fanentanana any amin'ireny atao hoe groupement patronaux reny sahala amin'ny hoe SIM sy ny GEM ampahafantatra ny fisian'io boky io hoe misy an'ity ka sao dia misy mpandrara mpikambanao aminareo dia ampiasa an'le boky. Iverenantsika amin'izay le resaka aty amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony ary Ramatoa Talia raha ny fijerinareo manokana aiza ho aiza le ankizy ny tokony hoe na le tanora no tokony hijery hoe amin'ity sampam-piofanany ity no tokony hidirako na mety amiko raha ny fijerinareo an'ilay. Hatramin'izay aloha zany ny MCU dia niezaka hoe anao fanentanana any amin'ireo klasy manomboka ao amin'ilay classe de seconde satria na mety alohan'izay ary dia tokony efa halala le tanora hoe anao inona izy rehefa vita io baka io afaka 3 taona afaka 4 taona afaka 5 taona dia mba tsy lany fotoana izy rehefa avy eo ary tsy lany vola ny ray aman-dreny amin'ilay famatsinan'le fianarana dia any zany zahay dia efa mandeha midina any amin'ireny Cisco reny isa-taona izay vao vita ny baka dia manao an'izay milaza manao fahafantarana hoe reto sy reto ny zavatra misy amin'izany fampianarana ambony zany ahoana ny fomba fidiranao maritra 4 taona ny fianarana raha lisansy no alainao na master na karazana zavatra sahala amin'ny diplôma sahala amin'inona dia rehefa avy eo tsy vitan'izay fotsiny satria tsisy dikany ilay fampahafantarana ny zavatra tokony
hofidin'le tanora ho arinan'le baka raha tanyity ka tsy fatany akory ny hoe mitonga any amina karazana asa salamy manahoana moa io de tenenao aminy koa zany raha hoe raha ity ny lalam-pihofanana fidinao de tokony izao zany a reto zany ny karazana asa miandry anao rehefa vita io fianaranao io zay zany ny tena ataonay a fa akoatran'izay koa de nataonay a ao amin'ny tranokalanay vao vetivety mihitsiny a ilay fampahafantarana zay lalam-piofanana zay eo orientation sur les études supérieures ao arinany fahazahoana amin'ny baka mifandraiky am'izay indrindra zay nyresanao zay raha matotalia mamaraparana ny tao-pianarana reo teo aloha zany ny amin'ny ambaratonga ambony a ho avy keo ny fanadinana baccalauréat isy ho afaka baka sy ny ohatroatr'izay a inavy reo mety hoe tolotra omenareo zany am'izay hoe iatrehana ny tao-pianarana vaovao zay de toizako ihany le satria mifandraiky am'izay any le fanontanianao ao anatin'ny hoe fampahafantarana lalam-piofanana io zao de tena mazava tsara hoe arakaraka ny seriany bakanao raha baka 1 anao na A2 anao na C na D de reto fa tsy hoe fandipandipatra ao zany de am'izay tsy very le tanora fa hoe raha manana baka 1 zany izy a retsoretsoreto ny karaza lalam-piofanana raha A2 a de zao de ohatran'izay hatrany de misy hatraminy hoe série agricole ou industrielle du génie civil satria tsy voatery hoe enseignement général le fampianarana kapobeny fa misy technique de misy hatram'le série tertiaire ihany koa hoe raha ty zany a afaka baka teknika le tovolahy na tovovavy a de inona ny lalam-piofanana tiany arahana de akoatran'izay a ao anatin'io fampahafantarana lalam-piofanana io a eo ihany koa ny lalam-piofanana tsirairay a any amin'ilay université mpanjakana Anakenina sy le sampana manodidina azy satria araka mifantatritsika tsy le université fotsiny tsony misy fa ny université tsirairay a efa manana an'ilay any amin'ny faritra manodidina anazy de hita ao anatin'io daholo zany hoe inona ny lalam-piofanana atolotry ny faculté zao atolotry ny école supérieure ny institut de ahoana ny fomba fidirana ao sélection na dossier ve sa concours de inona sinna ny ilaina de raha raha fianarana sala amin'ny hoe licence ny ataonao zao zany ny fotoana ianaranao raha ohatra ny hoe vita io fianarana io retsoretsoretso zany araka le teneniko teo ny karazana asa miandry zay zany anisan'ny tolotra ngeza be ao anatin'io fa tsy adino ihany koa le IST Institut Supérieur de Technologie iny manko tsy any université iny fa maleo tena ihany koa fa ao anatin'ny fampianarana ambony de misy anankitelo izy eto Madagasikara ny fanjakana ihany io a ny eto Antananarivo a de ny any Antsiranana de ny any Ambositra zay ngamba nataoko hoe tena anisan'ny tolotra lehibe a afaka jeren'ny tanora ao anatin'ilay tranokalany amin'ny CU anoizatsika azy raha matotalia melohan'ny lazanareo zay mety hetsika samy hafa ataonareo atato manaona ny foronan'ireo tanora reo amin'ny akabiany raha ny tany sainao teo hoe reto lalam-piofanana raha ny zavanisy teo aloha inona avy ny tena hoe nampirona bebe koa ny tanora teto amintsika hatreto zany ary itovizana saika maneran-tany a de ny resaka hoe lettre na ny soratra no manaitra nika izy fa ny teknika vitsivitsy ihany nefany a tsara entanina ihany ny tanora hoe mba hiezaka amin'izay resaka teknika zay inona mety mahatonga an'izay talera ny fijerinao azy manina ny moronany amin'ny lettre fotsiny ny akamaroany ary hoe efa hatramin'izay fa tsy hoe moramora kokoa angamba ozy a satria na izao tenako manokana zao de resaka lettre ny nataoko tany amin'ny fiampianarana ambony a ohatrany hoe zay no nanaitra ny saiko a za raha teo tena tsy ao anatin'ilay resaka teknika mihitsy ny hoe sy scientifika be fa ny fahitako azy angamba nozy a fahitan'le tanora anazy hoe moramora kokoa ve ny mamita fianarana any amin'ny resaka lettre ny resaka soratra tafiditra ao anatiny moa zany na resaka anthropologie sociologie ny tantara ny géographie kanefa ny amin'izao fotoana amin'le système LMD somary efa miova ihany satria na lettre ary ny ataonao misy ataoko hoe partie scientifique kely foana ny anatiny ihany fa tsy ohatra ny talohantsony hoe anoratra be fotsiny sy raisonnement tsotra fotsiny fa misy partie scientifique foana le izy hidirantsika ary le mety hetsika samy hafa ataonareo atoato amin'izay hoe anisan'ny hiraka mpanaovina ny am'izay zany de mitohy amin'ny resakitsika teo ihany hoe le fanorona an'le tanora an'le lalam-piofanana de anao ikarakaran'le salon de l'étudiant et de l'emploi zany ny MCU a ny 3 amby roapolo 4 amby roapolo 5 amby roapolo novembre roapolo sy 2 arivo ao anatin'ny zaridaina nanosy apitan'ny Sénat apitan'ny Stat iny ataoko hoe
nahazo fombiazana lehibe zay tamin'ny heritaona satria teo an-taninarenina satria raha enina rivo ny eritreretinay tamin'iny andiany voalohany iny de lasa nampitomboana folo zay satria lasa eninalina le izy rehefa natao ny fanisana de tena atao hoe zany nanaitra n'le tanora le zavatra natao teo de am'ty mitoy am'izay ihany le izy fa tsy janona fotsiny zay am'le hoe miantso an'ireny le toeram-pampianarana ambony reny de ilazalaza amin'ny tanora hoe reto ny karazana lalam-piofanana ataonay fa tsara soritana aloha lalam-piofanana le atao hoe habilité io par le ministère zany hoe mba ahitana kalitao zany le zavatra fa tsy sanatria le anakelakelatrano any de am'ty zany misy an'izay fampiratiana zay ohatrany tamin'ny heritaona ihany de tamin'ny heritaona koa nisy ataoko hoe lahadinika mikasika ny fanampianan'ny mpianatra indray am'le hoe raha hiditra ao anatin'ny tontolony asa izy ahoana ny fanaovana CV ahoana ny fanaovana taratasy fangatahana asa fa am'ty tsy izay fotsiny no ataonay fa anampy an'le tanora indray satria na mianatra ary ny tanora mety afaka mitady asa mampivatovady kely an'le fianarany amin'ny asa hoe ahoana ny fomba ataony anorenana orinasa kely ho anazy zay ray conférence anankiray de hita ao anatin'io salon ihany koa le hoe orientation métier après bac satria tsara fatarina fa na de atao hoe ary ny atsasa-manila ny afaka baka ny tafiditra eny amin'ny anjery manontolo de azadiny fa nisy an'ilay atotanisany banque mondiale hoe ny telo isanjaton'ny tanora 20 ka hatramin'ny 20 taona eto Madagasikara ihany no afaka miditra any amin'ny fampianarana ambony dikan'izay zany le 7 isanjato makaiza tsy manao tsy manao fianarana zany noho izany de mba nieritreritra koa zay inona ny atao an'ireo de misy adresy any amin'ny internet reny any amin'ireny réseaux sociaux Facebook sy ny tariny reny zany omena an'le mpianatra hoe reto ane ry tanora ny zavatra mety afaka ataonareo raha ohatra ka tsy hianatra tsony ao arinany baka mety misy fakoro gratuit le izy fampianarana gratuit hitany amin'ireny internet reny zany ohatra ny hoe aiza no manome fampianarana tsy andoavam-bola amin'ny resaka fanamboarana automobile amin'ny fanaovana ouvrage métallique le fandrefetana vy amin'ny fanaovana taovolo satria zany zao zavatra mandeha ary misy vola tsika angamba mahita fa eto Antananarivo fotsiny any amin'ny faritra raha vao tonga amin'ny maintany be dia be ny olona manao trano dikan'izay be dia be ny olona mila rafitra vy de omenan'ireo adresy ireo zany ny tanora ahafahany mba manaraka cours gratuit de amin'izay fotoana izay fanampianana azy koa zay hiditra ao anatin'ilay tontolon'ny asa hatramina resaka hoe fianarana teny vahiny frantsay anglisy mandarin satria azadiny fa ny sinoa vahoaka be eto Madagasikara na aiza leanao mety ilain'ny tanora mianatra an'izay teny mandarin zay de io zany ampidirina ao anatin'io salon ihany koa hoe misy atelier d'information karazana atrikasa fampahafantarana hoe misy an'iretsoretsoreto de amin'izay fotoana izay sady fanaintanana an'le tanora hoe aza lanina fotsiny amin'le tatasika any amin'ny FB le volanareo fa afaka ampiasainareo anatsaranareo no avinareo onao firy andro salon 3 andro 3 4 novambra ohatra nataonay tamin'ny heritaona ihany ia amety-pitinana an'izay resaka rehetra zay raha matotale ny afatra ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandarana ny afaka tenenina angamba de zao manasa aloha an'ilay tanora ho avy eny amin'le salon io satria ahitany an'le zavatra rehetra andresahako teo ary anampy andry zareo amin'ny hoe fananganana no aviny raha izay fa lafiny anankiray koa anankitelo angambany zay le ho an'ny tanora de ho an'ilay mpandray anjara sy zay mety hoe tokony handray anjara amin'io salon io amin'le resaka fampiratiana zany hoe miezaka daholo ny olona rehetra mba hanome kalitao an'le tanora antsika satria raha fampianarana tsisy kalitao de tena very le tanora very ny volany ray aman-dreny very ny fotoana de zay zany no anentanany ihany koa mba fampianarana misy kalitao fa tsy hoe anenjika an'le collage sy le frais isan-karazany alaina amin'ny mpianatra de ny fahatelo ho an'ny ray aman-dreny marina fa sarotra le fiainana fa le tanora mila fanaraha-maso mila fanampiana fa tsy hovariana fotsiny tsika ray aman-dreny hoe any iny de efa mianatra any de vita zay
mety hoe le nivoan'ray aman-dreny tsy mifanaraka tsony amin'ilay nivoan'le tanora fa hafa ihany le tanora hoe mba jerijerenao mba rahanao maso atoritoronao dia izay angambany afatra afaka apetraka tompoko. Iverenao kely fotsiny rovinany any amin'ny faritra nisy antsika ohatry ireny salon ny nieritreretinay hoe mba ho asiana fa amin'ny heritaona izany hoe alohan'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ny fanjakana mantsy zao raha tsy miova dia amin'ny 30 juin amin'ny 30 jona 2024 no miditra ny taom-pianarana 2024 2024 dia mieritreritra izay hoe hanao any amin'ny faritra any amin'ny ny faritany 5 zany alohan'izay fa zay angambana atao kely lehibe fa ny akoatr'izay tena mbola asiako tsindrim-peo manokana le hoe mandeha any amin'ny sisiko any lavidavitra rehetrarehetra an'izay satria ny any mihitsy tsy mahazo an'ilay vaovao mikasika an'ilay lalam-piofanana sy ny tokony atao amin'ny mpianatra raha hiditra amin'ity lalam-piofanana ity izy na zao ny asa tiany atao rehefa vita le fampian'le fianarana. Le adresy azahoanany le resaka lalam-piofanana samy hafa iny le lalam-piofanana zany ity ny adresy mcu.mesupresse.gov.mg nona fa dia ovarain'ireo tanora na ny ray aman-dreny izay afatrafatra nentin'ny talehan'ny MCU izay amin'ny alalan'ny Fanjanarivo moa izany akasitrahana ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana makasitraka tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Mametraka ny mandrapiresaka ao amin'ny fotoanantsika manaraka indray ny fandarana ambarao veloma tompoko.